Dia faly miarahaba antsika rehetra tapaka sy namana manaraka ny fandarana ny sambatra. Fandarana izay natokana hiresahantsika ny resaka kasinga efatra: ny afo, ny rano, ny rivotra ary ny tany. Niresahana mombamomban'izy ireo, ny azontsika ampiasana azy, ny tombo sy ala izay ilantsika azy. Faly miarahaba sy mirahasoa aho, ary nafisaky ny lela dia handrary ny tsara, dia mirary ny tsara ho antsika izay mpankafy sy mpanaraka ny fandarana. Ahita an'izay ilaina ny antsika ary ahazo izay tadiavina. N'aiza n'aiza misy ianao dia mikafaliana lalandava no iarahako aminareo, iresahana sy tapatapana mikasika ny kasinga efatra. Ankafaliana lalandava ary mirary ny soa, mirary ny tsara, ka dia izay no entiko anikafana ity fandaharana ity. Fandaharana izay azonareo arahana amin'ny Facebook ary azonareo atsoina ihany koa amin'ny laharany tarobia izay ao ambany ao. Ny kasinga efatra dia ezahana ho iverina kely indray tsika androany, makafaka sy andalina bebe kokoa, amantatra izay tsy voatonona, tsy voazava tany aloha tany, dia ezahana averina azavaina etindray androany hoe aiza ho aiza ny fipetraky ny kasinga efatra, aiza ho aiza ny mety ahafahantsika mifandray aminy, aiza ho aiza ny ahafahantsika makatombona sy miaro tena ary manao zavatra amin'ny alalan'ny kasinga efatra. Ny historiquement parlant na hoe ny tantara dia efa hitantsika fa raha any Japon izany dia ny sokajin-drano no andraisan'ny zareo azy, ireo sokajin-dà efatra, dia arakaraky ny sokajin-dà iny zany no ahafahany mametraka ny sokajin'asa omenan'ny olona tsirairay ka atamba izay sokajin-drà mitovy. Izay zany no fahitany zareo ny endriky ny kasinga efatra any, ny toetra ny kasinga efatra any Japon. Tany Europe izy dia hitantsika fa nosokajiana eo amin'ny fomba fihetsika sy fomba fiteny ary fomba fiasa ny sokajy efatra. Hoe raha ohatra ka manana toetrana hafa ilay olona dia raha tsy ahivontsika fohifohy dia olona mahery andro, olona mahery herim-bintana, olona mahasahy miteny, olona tsy mandigny raha ela. Raha sokajin'olona rivotra ilay olona dia olona mailamailaka, olona kingakinga saina, olona tia mifandray, tia miresaka, tia manoro hevitra, tia misangisangy ihany koa. Raha olona rano ilay olona dia olona somary sentimental, olona somary be fihetseham-po, olona be fiantrana. Ary raha sokajy tany ilay olona dia olona anankiray mandala ny rafitra, ny fitsinjarana asa, ny fikolokoloana, ny fiarovana ireo zavatra eo ampelantanana. Ireo rehetra ireo zany no mamaritra raha eo amin'ny kapobeny ny resahantsika ireo kasinga efatra ireo, indrindra fa teo amin'ry zareo Europeana. Izany hoe raha handray asa, handray mpiasa izy dia arakarak'izay toetra zay zany no ahafahany sokajy ianao hoe aiza amin'ireo toetra ireo no misy anao. Raha ny misokajy ny hafa ianao zany dia atoviziny hoe ato amin'ny sokajy ny asa rehetra mifandray amin'izay toetra zay no ataony. Raha ohatra ka sokajy ny rivotra ianao dia izay asa rehetra mifandray amin'ny toetrana rivotra iny no omena anao. Raha ao anatin'ny sokajy ny rano ianao dia ilay asa rehetra mifandray amin'izay toetrana rano zay no omena anao. Raha amin'ny sokajy ny tany ianao dia izay rehetra mifanaraka amin'izay sokajy ny tany zay no omena anao. Zay zany raha ohatra ka somary verina kelitsika tamin'izay zavatra fanomena tany aloha tany, mba ahafahantsika mandeha tsaratsara kokoa mandeha any aloha. Izany hoe eo zany tena mazava tsara, miavaka tsara ny toetran'ny olona tsirairay. Ary izay toetra zay no ahafahana misokajy ianao sy mamaritra anao. Ka ilaintsika izay zavatra zay zany na eo amin'ny resaka fitezana zay, na eo amin'ny resaka fivelomana zay, resaka asa, resaka fidiram-bola, resaka fitiavana, resaka tokantrano, resaka fahasalamana. Fa manina no misy ifandraisany amin'ireo tontolo rehetra ireo satria ny olona izay raisitsika ho sokajy ny olona hafa ohatra dia mifanaraka amin'izay koa ny sakafo tiany, mifanaraka amin'izay ny olona tiany,
mifanaraka amin'izay ny asa mahafinaritra azy, ary asa vitany tsara satria mifanaraka amin'ny toetrany. Raha olona tenentsika teo hoe olona mahery andro, olona mafana rà, olona tsy mahadigny raha ela no ampanaovinao asa mifanohitra amin'izay hoe asa mila fotoana, asa mila mipetraka, asa mila amboarina amin'ny fotoana lava be, dia tsy ho tody izay asa zay. Zay zany raha hazavaina amin'ny fomba tsotra le resaka toetra sy resaka asa. Dia mitovy amin'izay ihany koa hoe ny olona matetika ny olona mafana rà, na hoe olona antsointsika hoe manana toetrana hafa, dia matetika sakafo mitovy amin'izay ihany koa tiany hoe zavatra mafampana, zavatra mamay. Ka izay zany mahatonga antsika hoe misy fiantraikany amin'ny fahasalamana ihany koa ilay izy, satria raha sakafo mafanafana, sakafo mamaimay, dia misy fiantraikany amin'ireo taova izay andalova izay zavatra. Raha sokajin'olona rano dia matetika tia zavatra izay be rano, tia ranon'oloza. Amin'ny ankapobeny no iaho, satria resaka ankapobentsika. Ary mitovy amin'izay zany eo amin'ny resaka fiarahamonina, resaka fiarah-miasa, resaka tokantrano. Raha hitaiza olona atsika ka izay olona efa manana toetra mafana zay na manana toetra sentimental zay no haintsika mikadra azy zany, haintsika mitantana azy, dia minoana fa misy résultat tsara ny azona satria tsy simba le toetra fa voakadre. Zay zany le tanjona goavana tiatsika raisina amin'ity fandaharana ity, hoe ny olona manana toetrana hafa, ny olona zay manana toetra mitarika, mafana fo, mafana rà, indépendant, tia mandeha irery, tia manoro-hevitra, zay nataontsika sokajy olona. Raha zay zany no entinao tezaina amin'ny fahatandràna tsika dia tsy azo atao loatra tena mandrara azy ny zavatra ataony fa magnitsy azy ihany ny azo atao. Dia mivoaka tsara ilay toetra ary masahy jusque izy lehibe, matohitra ary mahavita mitarika. Zay le tanjona, fa tsy hoe iny hafa iny no feperanao, sakatsakananao, tsy avelanao miazira, dia rehefa lehibe zany lasa manana izay toetra hoe tsy sa, miafiafa, matahotra, dia ianao ihany no sahirana satria tsy asay hiroboka ao amin'ny sehatry ny asa, tsy asay hitarika nefa zay toetra nomena voajanahary ao azy. Ka izay le zavatra zay zany no tiana apetraka amin'ilay izy, voaka hifanaraka zany ny toetra sy ny fitezana sy ny asa sy ny sakafoanina ary ny fiarahamonina ataon'olona. Raha toetrana rivotra ilay olo antsika dia manana toetra mailamailaka, manana toetra tia resaka, tia karokaroka, tia jerijery, tia kitikitika, tia milalao, dia zay zavatra zay zany tokony hitezantsika azy raha mbola kely izy. Raha zaza tia milalao be no tsy avelanao hilalao, tsy mivelatra ny saina. Raha zaza tia mandeha be no asianao mijanona ao an-trano, lasa manimba zavatra izy, dia anao ihany no sirena manimba zavatra izy dia ho kapohanao. Rehefa kapohanao izy dia lasa hiafiafy ihany koa, dia miverina indray le toetra miafiafy. Izany hoe le toetra mivelatra tia kitikitika eo amin'iny no lasa voafatotra, ka rehefa lehibe izy tsy tia kitikitika in'izay, miafiafy, feno-tahotra, dia lasa sakana ho azy eo amin'ny sehatry ny asa sy amin'ny sehatry ny fianarana. Raha olona tia mametrapetraka, tia mikadre, no lazainao fa be saina, no lazainao fa mianan-kendry, dia hiafiafy izy satria izay ny toetra natany. Tia mametraka rafitra, tia mitsinjara asa amin'ny olona tsiraray, sarotiny amin'ny zavatra apetrana, izay ny toetra natany. Ka raha zay lazainao fa be saina, be loha, dia lasa tsy hanana an'izay toetra zay izy, ary rehefa lehibe izy dia lasa mikorotana amin'ny fiainana, mikorotana ny zavatra ataony, very le talenta no mianjanahary ao, very le toetra voajanahary ao, dia hitsapantsika amin'izay fa tiantoka lehibe ho antsika zay zavatra zay. Raha olona sentimental ny raharanao tsy hampiasa izay sentiment zay, tsy hitsetra foana, dia lasa tsy hanana an'izay toetra zay izy ka lasa mivadika ho fanararaotana indray no misy eo aminy. Ka izay rehetra zay zany no tiana hazavaina amin'ireo toetra efatra. Rehefa nomenantsika moa izay azontsika apetraka na amin'ny toerana io, na amin'ny orinasa io, na amin'ny vanim-potoana io, dia azontsika sokajiana efatra hatrany ny zavaboary rehetra. Na eo amin'ny sakafo, azo sokajiana efatra ny sakafo. Fahasalamana, azontsika sokajiana efatra ny fahasalamana.
ny toerana azosikasika efatra ny toerana, ny toetrandro, da ny fahaizantsika mandamina an'izay rehetra zay mandrindra zay a dia manampy antsika betraka eo amin'ny zavatra atao. Mandeha amin'ny faritra ray ianao dia fantatra inona ny toetra manjaka amin'ilay olona ao, toetrana afo sa toetrana rivotra sa toetrana rano sa toetrana mora be mijery azy. Zay olona mihaona aminao fomba fiteny, fomba fihetsiny dia fantatra ao rehetrany fa manana toetra afo na rano na rivotra. Misy ny olona dia miketriketrika foana isan'andro, miketriketrika foana, mitady foana, tsy mipetraka mihitsy. Dia fantatra hoe izany hoe toetrana rivotra iny izay. Mibizina foana, mitsiketsika foana, be resaka, mahay mandresy lahatra. Misy ray ny olona dia tiady, be vava, mamay, tsy mahadigny raha ela. Fantatra ao fa toetrana afo zay. Misy tanàna tena zay mihitsy. Tonga amin'ilay tanàna ianao dia mahasasasy, be feo sy be resaka, ary mahasamiady sy tia miady ilay olona. Misy toerana indray dia miafiafy mandefitra, fa tsahan'ny olona zao dia mbola mangina. Ny ankamaroan'ny mponina amin'ny tanàna io dia mitovy amin'izay. Fantatra ao fa toetrana rano izay. Ary misy ny toetrana saharotiny tsorotiny, tsy azo andeha ary, tsy azo atao aty, ajaony ery ny ajaony aty. Fantatra ao fa toetrana tany zay. Izay rehetra zay zany no ezahantsika asongady, ezahantsika afongatra, ezahantsika arahana, ezahantsika akana ny tombo ho antsika. Raha fantatra ao zany koa toetrana afo, ka hainao mitaizana iny, lasa olona anana toetrana afo misongadina izy eo amin'ny asa atao, eo amin'ny fiarahamonina izay atao, eo amin'ny tokantrano, ary maleo tena tanteraka izy dia tombony sy ero anao zay. Tsy hanararoatra amin'ilay toetrany satria fa mivolavolainao tsy hanararoatra, ataonao ny toetra tsara sy ny toetra ratsy. Toetra ratsy ny afo ohatra dia manjakazaka diso tapahoatra, tia tena, miazy ihany mety amin'ny fanen'olona tsy hitany. Raha tsy izy ny sefa tsy ekeny mihitsy, izy ihany no mitara, izy ihany no mifehy, izy no lohany, izy no mizara, izy no mibety. Zay zao ny toetra ratsy, tsy mahay miaraka amin'olona, tsy mahay mizara. Ka zay dia raha vao folakatsika izy amin'izay toetra zay dia mivoaka ilay toetra tsara eo aminy dia tena mendrika izy. Ka izay zavatra zay zany no tiana apetraka sy tiana asongadina. Raha raisintsika zay zavatra zay zany dia ny toetrana afo zany a dia azo fitiantsika amin'ny hoe action, zany hoe mireagir avy hatrany izy, manatanteraka avy hatrany. Ny tanany no hita bebe kokoa, maharesy lahatra izy amin'ny sehatra rehetra zany fa toetra ratsy fotsiny. Ny toetrana rivotra dia ny sainy sy ny lohany be da be, tsy mahavita zavatra izy, tsy manana an'ilay tanana manatanteraka, fa ao vava, misy vava izy, afaka manoro hevitra izy, afaka mizara izy, mahay manentana izy, fa tsy mahavolavola. Sahirana izy rehefa asianao manatanteraka ny zavatra lazay. Raha 5 ny zavatra teneny dia 5 amin'iny ihany tanteraka. Nefa hevitra tsara dao ilay 5 izy, fa ny 5 amin'iny ihany tanteraka. Raha ampiasainao any amin'ny média izany dia tena mamokatra satria avoaka ny daony ilay tsara ao aminy dia anjarantsika fijery no manatanteraka azy. Zay raha ohatra raisika fitinina dia hoe ny saina sy ny tontolo manodidina ny fifandraisana ny toetrana rivotra. Raha ny rano indray raisika dia efa niraisika teo izy sentiment, ny fo. Ary ilaina izy amin'izay fony izay, ilaina izy miresaka mikasika ny fitiavana, ny fifandraisana, ny fiarahamonina, ny fandrindrana ny fiarahamonina. Ny ezahana tsy hisy korontana sy tsisy ady, sefy amin'ny fandaminana ny fiarahamonina. Ray no fanolorany kevitra, ny ray fandaminana, ray ny mitarika sy manatanteraka azy. Dia hita tsara fa manana anjara toerana tsirairay daholo izy eto ankavia. Dia zay zany no ezahantsika asongadina.
Ny toetrana rany efa naverimberitsika teto foana tandremana sao dia diso tia olona loatra dia lasa adino ny tena. Ny olona rehetra vita ny ampiana rehetra ny ao an-trano indray no adino. Zay zany no tandremantsika be indrindra mba tsy hitranga izay toetra izay hoe ny hafa tadidiny fa ny tena ny adino. Ka raha matotosan'izay izy dia songadina biby. Ny farany zany dia ny olona manana toetrana tany dia arak'ilay fandresahako hoe rafitra, mametraka rafitra, mametraka fitsinjaran'asa, ny fiarovana ny zavatra efa nisy teny aloha, fiarovana ny zavatra nisy teny aloha. Izay ny toetrana tany, ny protéger, ny embellir, manatsara, ny kolokolo, ny avo. Raha ny toetrana rivotra manova foana izay voarainao dia ovay ny hatsarainy foana. Fa ny toetrana tany dia mikolokolo izay misy ao. Toetrana hafa dia mivulgariser, manaparitaka fotsiny. Dia hitantsika izay fa mifamendro eo rehefa ampiarahana miasa. Izay zany toetra efatra. Izay ny fomba fisehony. Raha eo fifandraisana indray dia azo lazaina fa mifameno bebe kokoa ny afo sy ny rivotra. Zany hoe misy toetra itovizana ry zareo. Samy mailamailaka, samy tsy madigny raha ela, samy be vava, samy mandresy lahatra. Ary mifanakaiky bebe kokoa ny rano sy ny tany. Samy somary tsy dia rototra loatra, somary ao anatiny ao ilay fihetseham-po, fa ny rano izy tonga dia tety ivelany, fa ny tany izy kokobony ao anatiny ao. Dia zay zany no azontsika raisina mikasika an'ireo toetra efatra io. Afaka miara-miasa tsara, tsy ahitana vokatra bebe kokoa raha ampiarahana ny afo sy ny rivotra sy ny tany sy ny rano. Fa saingy somary ahitana vokatra ela kokoa ary misy fampitsapana aloha izay vao mety raha ohatra ka ny rano sy ny afo ny ampiarahana na ny rivotra sy ny tany. Ny fampitsako aloha, ny fandemy aloha, fa izay mahery amin'io zany no mitondra sy mitarika dia ery vao hita ny vokatra. Ka izay zany ilay mahatonga hoe mifanohitra, na hoe mifanoto, na hoe mifandaka ny rano sy ny afo, ny rivotra sy ny tany. Izay ilay mahatonga izay resaka izay, izay mahatonga izay fanazavana. Ka izay no azoko atolotra androany, noka angambany ampitsika entina andindinihana ny tontolo manodidina antsika izay, afaka entintsika miaina izay sosikevitra sy torohevitra ny rehetra. Fa amin'izao fotoana izao tsika dia akatoky ny atsotsika hoe misy vala aminaretina amin'ny trano izay avy any andrefana fa tonga voatany rehefa mananontany ty amintsika. Dia izay eto amin'ny traitement traditionnel amélioré na fomban-drazana fitsaboana ny enti-paharazana mahatsarainy dia manolotra sosikevitra mba ahafahana misoroka. Izany hoe azo lazaina mipasika ny efa malama ihany izay. Fa misy ilay izy efa nazavaina ilay izy efa noko angamba raha mijery Facebook na mijery télé-tsika dia mandeha foana. Saingy amafisina satria mihitsikatra zany dia mihitatra hatrany izy io, miparitaka manerana nosy ka na hoela na hoaingana mba dia ho tody eto amintsika izy. Ary efa misy milaza rehefa hita taratra eto amintsika fa mbola vitsy dia aleo zany izy amafisina ihany izay efa nalefan'ny ministera sy nalefan'ny raha ny hainao manjery jiaby dia manamafy fotsiny izay mba fandraisana anjara amin'ny fisorohana ny fiparitahana izay areti-maso izay. Ny areti-maso zany dia menamena izy, raraka ranomaso lava, mangirifiry ary miteraka tay-maso be. Zay zany izy raha ohatra tsorintsika ny fomba tsotra hoe ahoana ny fipetraky ilay areti-maso zany dia zay izy, mangirifiry, raraka ranomaso, menamena ilay maso, misy tay-maso, mora mifindra. Iny rano iny rehefa mikasika amin'ny maso ka tazona olona dia efa mifindra izy. Ka ny zavatra tokony ho tandremana zany dia hoe raha tratra ianao zany dia tsy tokonao ihany kasikasika maso be tabe loatra. Ametraka ny tanantsika amin'ny toerana rehetra iny. Fa rehefa mikasika ny masontsika dia manasa tanana. Mila mazoto manasa tanana matetika. Ho antsika izay mahita ilay olona tratran'ilay tranga zany dia ezaho izy zany mba tsy hiparitaka be. Izany hoe liny tena ihany zany ny sehatra azony idirana, sy azony atao. Dia ny fandraisana aminy zany dia ezahana manasa tanana lalandavitsika, manasa tarehy lalandava. Zay ilay nentinay foana hoe servitanana maloatra aminao antsika vatotra koa. Ka raha sendra ka sanatry ny vava ka tody eto antsika zany
Dia zay zany fisorohana azy, manasa tanana matetika, manasa tarehy matetika, sy mifampikasokasoka be loatra amin'ny olona zay vo azy. Mila tandremana ny fandroana ny rano piscine zany, tandremana, satria mora mamindra azy. Raha ohatra tratra ianao zany dia engany ianao tsy andeha hainao piscine intsony. Dia manarakaraka an'izay raha eo amin'ny traitement naturel ny ataontsika, dia ny telo ravina zany no malaky, dia ny ravim-boafotsy, dia mila mihinana jus de carotte be dabe, jus-na menthe, jus-na thym. Ireo zany no jus manampy ny hery ao anatintsika mikasika ny maso fotsiny. Dia hatreo angamba ny tiako aparitaka amintsika androany mba ho fandraisana anjara ho fisorohana, satria raha efa miparitaka ilay izy dia engany tsy hotody amintsika. Fa raha sanatry ny vavaka tonga amintsika zany dia mba efa fantatra zany hoe zao no fihetsika atao, satria io tsy maintsy misy fihetsika atao mba ahafahantsika miaro mba tsy hiparitahan'ilay izy aingana dia aingana ary tsy hiparitahan'ilay izy amin'ny sehatra rehetra izay misy antsika, na amin'ny ekonomia zany, na eo amin'ny fitezan-jaza, na eo amin'ny fampianarana, na eo amin'ny fahasalamana. Ka zay angambaka dia ny fotoana no manampetra mametraka fisaorana rehetra ho antsika rehetra izay mankafy sy mandala ny fifandarana ity. Ary misaotra ny radio télé Sisel mampirisika antsika mba handray handefa ny publication antsika, handefa ny reportage tsika, handefa ny publicité antsika amin'ity radio télé Sisel ity. Fa manana ny toerana mahizy azy izy, manana ny sehatra azo lazaina hoe manana ny lanja ny izay tamparitra antsika. Saorina ny teknisiana rehetra izay manampy anay, saorina ianareo mpijery, ary saorina ny namana rehetra ao anatin'ny koloaina izay miara-miasa akaiky anay amin'ny famolavolana sy fanatanterahana ary sosokevitra rehetra izay atao amin'ity fandaharana izay ataonay ity. Zay ary fa dia amin'ny herin'ny androany indray tsika manao misimisy, misaotra tokoa, mandrapina.